Metodo fiainana ny ranomasina ny sabotsy 7 Desambra 2022 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alahady 5 Desambra 2022 amin'ny 9 maraina. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Kavamby ratrany Kapesta, andrahoana amin'ny tsitokotoko avy atsy Masinanana ny rivotra Kaosivy hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 20 km isan'ora indraindray. Adiny mpanonjana anonjabe ny ranomasina avy onja iraika hatramin'ny 2 metatra. Kapesta hatrany Mahanoro, andrahoana amin'ny tsitokotoko avy atsimo atsy Masinanana ny rivotra Kaosivy km isan'ora, ho avy andrefana amin'ny ankapobeny ny alina Kaosivy hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 20 km isan'ora indraindray. Adiny mpanonjana anonjabe ny ranomasina avy onja lasaky ny iray 4 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro, andrahoana amin'ny tsitokotoko raha matandrifin-drahona indraindray. Avy avaratra mahavaratra Atsinanana ny rivotra Kaosivy hatramin'ny 20 km isan'ora, fa ahodina ho avy atsimo ny rivotra any amin'ny tapany atsimo Kaosivy ambin'ny folo hatramin'ny 17 km isan'ora. Hita hatrany an-dalana mianavaratra izany. Anonjabe ny ranomasina avy onja ray 2 metatra amin'ny trahatra 2 metatra any amin'ny tapany atsimo. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, andrahoana amin'ny tsitokotoko raha matandrifin-drahona amin'ny tsitokotoko. Avy andrefana amin'ny ankapobeny ny rivotra Kaosivy hatramin'ny 20 km isan'ora. Ahodina ho avy atsimo izany ny rivotra izany Kaosivy ambin'ny folo hatramin'ny 17 km isan'ora. Hahatratra 20 km isan'ora any amin'ny faran'ny fotoana. Anonjabe na herin'ny ranomasina avy onja roka hatramin'ny 2.5 metatra, hatratra 2.9 hatramin'ny 3.5 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, andrahoana amin'ny tsitokotoko raha matandrifin-drahona malefaka. Ho avy atsimo na atsy Masinanana ny rivotra Kaosivy 20 hatramin'ny 19 km isan'ora. Anonjabe na herin'ny ranomasina avy onja roka hatramin'ny 3 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, andrahoana amin'ny tsitokotoko na ibalikan'ny masoandro. Ho avy atsimo na atsy manjefa andrena ny rivotra Kaosivy hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 20 km isan'ora indraindray. Hotonina adiny mpanonja ny ranomasina any amin'ny tapany avaratra, fa anonjabe kosa any amin'ny tapany atsimo. Avy onja lasaky ny 2 metatra any amin'ny tapany avaratra, hatratra 8.9 hatramin'ny 2.9 metatra any amin'ny tapany atsimo. Cap Saint-André hatrany Analalava, anorana tandrifin-drahona malefaka indraindray. Ho avy andrefana amin'ny ankapobeny ny rivotra Kaosivy hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 20 km isan'ora indraindray. Hotonina ny ranomasina avy onja lasaky ny 8.5 metatra. Analalava hatrany Kavamby, anorana tandrifin-drahona amin'ny tsitokotoko. Ho avy atsimo Masinanana ny rivotra manakaiky ny tendrony avaratra Kaosivy ambin'ny folo hatramin'ny 20 km isan'ora. Miovaova kosa ny ankafa Kaosivy hatramin'ny 20 km isan'ora. Hotonina adiny mpanonja ny ranomasina avy onja ho latsaky ny 2 metatra.